sy nampozina tonga dia makatiry tsy laitra ozongozona no metesiko ny fonko no tsatsoko ny adalany no valiany tomboko dia no ianao ihany azadesona ity fonsalasala ivitempony enona mitempo anao ry malala ny raha mikoriana ao anatiko ao miboiboky a fifaliana raha vao mahitanao ok tonga soa tao amin'ny acoustique gasy daholo io ny hira anaratsika zao dia hiran'ny mahaleo fity avao mitsiry i Dadarabel no nanoratra azy ny intro manomboka eo amin'ny D majeur aty amin'ny 5 amin'ny kazy aty jereo tsara ilay diagramme dia ohatran'izao ny fitendry anazy tendreny indro dia rehefa eo maka aty amin'ny D aty amin'ny deuxième kazy indra mandeha fotsiny dia rehefa avy eo E mineur fa basina D zany le E mineur aty miaraka amina basina D ty zao le D ty dia ny fitendriny izy ohatran'izay dia miverina D majeur ok dia rehefa eo sokafana ohatran'ny sus 2 ty dia rehefa avy eo F dièse mineur 7 ok ty E ty mahatonga anazy hoe mineur 7 ok misy hammer-on pull off eto amin'ny deuxième corde dia eto A miaraka amina basina G dia rehefa eo G majeur ty zao ny A fa basina G ok dia tendrena mesure rein dia rehefa eo G majeur ok dia ny accord manaraka E mineur misy an'iny basiny eto accord anankitelo iny E mineur dia rehefa eo D miaraka amina basina F dièse ty zao le F dièse ty fa tsy mijanona elo anao fa tonga dia mitendry G dia A majeur ok dia rehefa eo na eto A majeur dia rehefa eo G miaraka amina basina B ok G miaraka amina basina B dia rehefa eo A miaraka amina basina C dièse A fa basina C dièse dia rehefa eo D majeur ok D majeur dia eto misy mélodie jereo tsara le tanako manomboka eto amin'ny deuxième corde ianao troisième case misokatra dia rehefa eo deuxième case fa miakatra ato amin'ny troisième corde ok dia misokatra dia
dia avy eo miakatra corde manaraka 4e corde ianao zao dia 4e case. Ok, dia miverina 3e corde fa eo amin'ny 2e case dia misokatra indray dia avy eo miverina 4e corde. Ok, 2e case dia misokatra. Zay dia rehefa mitendry an'ity moa ty 4e corde misokatra ty fa D ty fa manomboka hira an'le hira amizay anao. Ok, dia mitendry an'le tony voalohany amizay. Mitovy am'le tamin'ny intro iny ihany. D dia avy eo E mineur miaraka amina basse D. D majeur. Dia eto D majeur na D miaraka amina basse ny FTS. Eno izay fitendry anazy. Sofinao no ampiasao amin'ilay izy hoe inona ny arpeggio ampiasaina. Dia avy eo mijanona A majeur iny ianao tonga dia mankadiny A majeur. Dia avy eo tsy laitra eo amin'ilay tsy laitra alony dia avy eo G miaraka amina basse na B laitra dia avy eo A miaraka amina basse na C dièse okay. Tsy laitra ozongozona D majeur. Okay. Yeah. D majeur makany amin'ny fiverenana amizay no PTCQ dia tia na F dièse 7. Tsara zay raha. Ok, zay izy zao raha ataoko arpeggio. Ny foko B mineur. Ok, no PTCQ ny foko. Dia avy eo E mineur no tsatsoko. Jereo tsara le diagramme. No tsatsoko. Dia avy eo D miaraka amina basse ny FTS ny adalany G majeur. Ok, dia rehefa avy eo misy accord efatra mifanesy novaliany toloko. Ok, iny A majeur no vali G miaraka amina basse na B. Dia avy eo ny tia A miaraka amina basse na C. Dia avy eo toloko A miaraka amina basse na C dièse. Zay aloha ny henoko fa raha maheno zavatra hafa ianao dia zay hainao no tendreo. Ok, novaliany toloko. Ok, dia avy eo A majeur dia no ianao ihany. Iny dia no ianao ihany D majeur. Ok, fa rehefa meno an'ilay izy ianao hainao misy ohatran'ny basse mandeha kely. Dia no ianao ihany. Ok, B A C dièse. Dia miverina indray le mélodie kely iny. Ok, dia mitohy indray le hira. Dia eo amin'ny couplet faharoa mitovy daholo le accord ankoatran'ny eo amin'le passage fahatelo hoe ny fitempony enoina. Iny mitovy amin'le eo amin'ny refrain ny fitempony enoina mitempo anao ry malala. Zay fotsiny mahasamihafa anazy. A G miaraka amina basse na B, A miaraka amina basse na C. Dia avy eo
A miaraka amina basina C dièse. Ok. Fa ny ambony mitovy daholo. Dia izay ilay hira iray manontolo fa dia mahazo toy.